fa izay miandran' Jehova dia mandroso hery kosa. Elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Isaia 40:1-3. Ny tsiambaratelon'ny tanjaka ara-panahy dia tsy ina zany fa ny vavaka, ary ny tena marina dia ny fitolomana am-bavaka mba azahoana fahombiazana eo amin'ny fiainana rehetra manontolo mihitsy izany. Jesosy mantsy fony izy tety ambony tany dia niankina tamin'Andriamanitra ary nanana firaisana ety dia ety tamin'Andriamanitra izy, ary ny fiainan'i Jesosy dia fitokiana tanteraka amin'Andriamanitra, tsy miovaova, ary izany no tohanany firaisana mitohy ary tsy tapaka tamin'Andriamanitra. Ary mahatonga Jesosy milaza amin'le vavaka izay ataony amin'ny Jaona 7:20 manao hoe tehirizo mba ho iray ihany izy ireo tahaka ny maha-iray antsika hoy Jesosy Kristy. Tia Jesosy tsika mba anana izany firaisana amin'Andriamanitra izany ihany koa amin'ny alalan'ny vavaka izany, ary tena afanafo amin'ny fivavahana. Izany no miantoka ny fahombiazantsika eo amin'ny fiainana. Ary Jesosy moa dia miteny manao hoe ao amin'ny Jaona 5:12 indray izy no milaza manao hoe raha miray amiko hatrany ianareo dia mamoa be, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tsy afaka hahita fahombiazana isika ny kristiana izany raha tsy mahafantatra ny tsiambaratelon'ny hery. Tsy afaka manokana, tsy maintsy manokana fotoana isika hisainana sy hivavahana koa ary handraisana an'Andriamanitra, hiandrasana an'Andriamanitra ary hanavaozana ny hery na ara-batana izany na ara-tsaina ary indrindra ny ara-panahy. Ary vokatrany dia mila famelombelomana mandrakariva isika eo amin'ny aim-panahintsika. Ny lohateny moa dia hoe ny tsiambaratelon'ny tanjaka ara-panahy. Mila izany hery mamelombelona izany mandrakariva ny fanahintsika dia amin'ny alalan'ny vavaka no azahoantsika zany hery manome tanjaka ara-panahy izany. Ny vavaka no ain'ny fanahy. Amin'ny teny frantsay zany dia ny hoe souffle de vie. Fofinaina mihitsy moa zany no iantsoana azy. Ny vavaka no no ain'ny fanahy, tahaka ny rivotra zany, tahaka ny fofinaina mihitsy izay mamelona ny tena, dia toy izany koa ny vavaka no mamelona ny fanahintsika. Dia mazava ho azy ry havana malala hoe raha tsy ampivavaka isika na mitsahatra tsy mivavaka isika dia maty, fahafatesana ane no vokatra zany. Ary io ny tsiambaratelon'ny herin'ny finoana. Tsy misy fomba hafa mihitsy azahoana famonjena na fiarovana ho an'ny fanahintsika afa-tsy amin'ny alalan'ny vavaka ihany, satria mampiray mivantana ny fanahintsika amin'ny loharan'ny fiainana izany vavaka izany, dia tsy iza fa Jesosy Kristy izay andraisantsika ny hery manatanjaka ny fiainam-panahintsika. Manana lanjany ny vavaka hiarahana amin'ny ankonana sy ny fiangonana. Izany hoe ilaina ny miara-mivavaka. Ary ny ten'Andriamanitra moa dia milaza manao hoe mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ary milaza ihany koa ten'Andriamanitra manao hoe aza manadino ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany. Fifampivavahana na fiarahana mivavaka, fiombonam-bavaka, izay zavatra niainan'ireo mpianatra tao amin'ny efitrano ambony ao amin'ny asan'ny apôstôly 2. Ny ray toerana izy rehetra ireo ary naharitra ny vavaka izy ireo. Tena manana ny lanjany, izany hoe vavaka hiarahana izany, hiarahana amin'ny ankonana, hiarahana amin'ny fiangonana ihany koa.
Ary ilaina ihany koa nefa ny manokana fotoana, ny tena manokana mihitsy mba hivavaka amin'Andriamanitra, tahaka nataon'ny Mosesy tany an-tendrombohitra, niona sy niresaka tamin'Andriamanitra tao an-tendrombohitra. Toy izany koa Jesosy Kristy dia matetika no mitokana any an-tany foana Jesosy mivavaka ary mifandray amin'Andriamanitra. Amin'ity andro anio ity ary dia mba ho fanandramanao zany hoe fivavahana tsy tapaka amin'Andriamanitra izany, azahoanao sy andraisanao ny hery ara-panahy, hanatanjaka ny fanahinao ary anomeanao fahombiazana ihany koa hiatrehana ny tontolo andro. Andiary hiaraka hivavaka isika. Raina sy ny an-danitro, ampio zay ary ampianaro zay mba azoto hivavaka, hifandray aminao satria izany no hain'ny fanahy, manome tanjaka ny fanahinay ary antoky ny fahombiazana eo amin'ny fiainanay, satria raha misaraka aminao zay Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona. Mitahia ny tsirairay avy ary indrindra ny ankonana koa mba hanokana fotoana hiarahana mivavaka izany ankonana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.